Alarbi fahatelo May 2024 ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no entinay rabanareo amin'izao alina izao manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Real TV Madagascar. Ety ampiandohanany koa dia ararotina ny fiarabanantsika rehetra mpanao gazety izay nahatratra n'izao telo May izao ary mirary soantsika ihany koa amin'ny asa sy ny adidy amankajiry amin'ity asantsika ity. Andeha aloha arahintsika ireo lohateny amin'izao fiandohan'ny lohatenim-baovao izao. Ny antony fitondram-panjakana diso ny vaovao fa bankiropitra tsy manambola intsony ny fanjakana malagasy hoy siteny Randriana Soloneko nandritra ny miava atory tao Marivoa androany. Ny fanohanana teti-bolana ny appui budgétaire zato tapitrisa $, avy amin'ny bankira sampirenena no andrasany fanjakana malagasy anefana ny trosa isan-karazany hoy Serge Zafimahova, kanefa mbola miankina amin'ny fandanian'ny parlemanta ny fehezan-dalàna mikasika ny arenan-kibon'tany na ny code minier izay mbola misy andininy tsy mahafapo ny bankira sampirenena no azo ny vola io hoy Serge Zafimahova. Ankoatra ny La Gazette de la Grande Île izay nikatona noho ny fanagiazana ny fitaovan'ny faran'ny volana martsa lasa teo dia isan'ny nikatona nandritra izao fitondrana izao ihany koa ny gazety Tritra, gazety La Dépêche, En Air TV sy ny radio ka nampihemitra ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara hoy ny mpanao gazety mpamakafaka politika ary Fidera Manandray be. Ny antsony ametrahana n'ireo lalàna rehetra mety ahafahana miaro ny mpanao gazety sy ny mpampaneho ny lakolosy moa ny solotena mahatry ny firenena mikambana eto Madagasikara Issa Sanogo nandritra ny fanamariana ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety androany telo May. No tanana teny amin'ny brigade ny gendarmerie ny Tosy nandritra ny 12 ora nanaovana fanadihadiana noho ny fanaovana fanamiana mpitandro filaminana ary nakasary sy navoaka tany anaty tambazora serasera Facebook ny mpanakanto Ayona Edge nanomboka ho Malariva hatramin'ny androany maraina raha ny nambarany Intensemena izay sakaizany. Voararan'ny lalàna ny fanaovana ireny akanjon'ny mpitandro filaminana ireny noho ny firongatry ny tsy fahandriam-pahalemana izay nahitana olona manao akanjo mpitandro filaminana hoy ny lehibe ny gendarmerie pirenena eto Analamanga ary fanaovana fampatsiahivana ny lalàna no nampiantsona azy teny amin'ny gendarmerie pirenena. Efa vonany koa miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Kafalina tompoko lasy tompoko vavy no ensika arabananao any tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao fantaritsika ary hoe tony ahoana ny mety vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alakamisy faefatra ny volana May taona 2024 sy 2025 saika hitoetra ny rotsakorana any amin'ny ilany atsinana ny nosindra toka omaina kosa nefa ny faritra sy sahambiny raha ny tapa-maraina ary ho an'ny afotany no anomboantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia fanimbiasa ny rahona sy ny masoandro Antananarivo toy izay ihany koa ny ato Fianarantsoa raha ny Aninosy ary no ndao anohizatsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia fanimbiasa ny rahona sy ny masoandro Nosy ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny maripana. Raha toka iverenantsika kosa ireto faritra sisa ambiny ireto dia hitoetra ny rotsakorana atoatoa Masinato raha toka anorana tandrifondrahoana kosa ny any Sainte Marie any fa ibalika kosa nefa ny masoandro ato Mahajanga sy any amin'ny tapany asimony Nosiny. Zay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro ny tapa-maraina fa andao ary fantaritsika manaraka hoe takany ahoana kosa izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay ny tapany ariva raha ny avotany hatrano no anohizatsika izay dia mbola hitohy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa raha hijeritsika ny ato Sainte Marie ato dia hifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy ny tapany ariva. Mbola hitohy kosa nefa ilay rotsakorana teo any amin'ny ilany atsinanany Nosiny. Raha ny maripana indrindra ny fantaritsika manaraka dia tazana izany ho an'ny afotany izay vinavinaina manodidina ny 40 ka hatramin'ny 40 degré Celsius. Tazantsika kosa ho an'ny ato Mahajanga ato hatrany ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 12 ka hatramin'ny 40 degré Celsius. Toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alaka
alakamisy faefatra ny volana May taona 2024 isorana be da be sika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola asaiko ampanazana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsipoko. Iverenantsika rana vetivety ary aloha ireo lohateny. Ny antsony fitondram-panjakana diso ny vaovao fa bankiropitra tsy manambola intsony ny fanjakana malagasy hoy siteny ny randrena solonyaiko nadritra ny miava atory tao Marivoa androany. Ny fanohanana teti-bola na ny appui budgétaire zato tapitrisa $, avy amin'ny bankira sampirenena no andrasa ny fanjakana malagasy anefana ny trosa isan-karazany hoy Serge Zafmaovo, kanefa mbola miankina amin'ny fandanian'ny parlemanta ny fehezan-dalàna mikasika ny arenan-kibon'tany na ny code minier izay mbola misy andininy tsy mahafapo ny banky iraisam-pirenena no azo ny vola io hoy Serge Zafmaovo. Ankoatra ny La Gazette de la Grande Île izay nikatona noho ny fanagiazana ny fitaovan'ny faran'ny volana Martsa lasa teo dia isan'ny nikatona nandritra izao fitondrana izao ihany koa ny Gazety Tritra, Gazety La Dépêche, En Air TV sy ny radio ka nampihemitra ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara hoy ny mpanao gazety mpamakafaka politika ary fidina manandray be. Ny antsony ametrahana n'ireo lalàna rehetra mety ahafahana miaro ny mpanao gazety sy ny mpampaneho ny lakolosy moa ny solotena mahatry ny firenena mikambana eto Madagasikara Issa Sanogo nandritra ny fanamariana ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety androany 3 May. No tanana teny amin'ny brigadiny zandarmaria ny Tosy nandritra ny 12 ora nanaovana fanadihadiana noho ny fanaovana fanamiana mpitandro filaminana ary nakasary sy navoaka tany anaty tambazora serasera Facebook ny mpanakanto Ayona Edge nanomboka ao Malariva hatramin'ny androany maraina raha ny nambarany Tansmena izay sakaizana. Voararan'ny lalàna ny fanaovana ireny akanjon'ny mpitandro filaminana ireny noho ny firongatry ny tsy fahandriam-pahalemana izay nahitana olona manao akanjo mpitandro filaminana hoy ny lehibe ny zandarmaria-pirenena eto Analamanga ary fanaovana fampatsiahivana ny lalàna no nampiantsona azy teny amin'ny zandarmaria-pirenena. Ny filohan'ny Repoblika mihitsy no efa miteny fa tsy manambola ny fanjakana malagasy hoy Serge Zafmaovo manoloana ny fiparitahan'ny afatra nalefa ny filohan GEM tamin'ireo mpikambana ao amin'ity vondron'ny orinasa malagasy ity omaly ny famatsim-bola fanohanana teti-bola na ny appui budgétaire zato tapitrisa $, izay tokony ho azon'ny Madagasikara amin'ny volana Jona no andrasan'ny fanjakana malagasy andoavana ireo trosa isan-karazana hoy Serge Zafmaovo. Nanamafy anefa ity mpandalina raharam-pirenena ity fa mbola miankina amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy ny arenan-kibon'tany na ny code minier ao amin'ny anteny meram-pirenena sy anteny meran-doholona no amoahan'ny banky iraisam-pirenena anio fanampiana zato tapitrisa $. Io ny andindin'izay miaraka amin'ny nomena Ravaorvony sy Anjara Kotonoray. Manana olana ara-bola goavana ny fanjakana malagasy raha ny resaka nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina ny 24 aprily 2024 lasa teo raha ny afatra na mesazy nampitainy ny filohan'ny GEM tamin'ireo mpikambana ao amin'ity vondron'ny orinasa eto Madagasikara ity ary niparitaka teny amin'ny tambazotra serasera omaly. I Serge Zafmaovo no isan'ny voalohany nanao ampamoaka ny tsy fanana ny fanjakana vola io tany amin'ny fiandohany volana Desambra 2024. Ny filoham-pirenena mihitsy amin'izao no efa nanamafy fa bankiropitra ny fanjakana malagasy hoy Serge Zafmaovo androany. On est en cessation de paiement. Filohan'ny République ny lazasana. Hoe tsisy vola tsony izy ampiakarana ny karama. Tsisy vola tsony amin'ny zavatra marina. Tsika ozy miandry tsika ozy miandry ny aide budgétaire momeny Banque mondiale $100 millions prévu en volana Jona. Tsika zany en cessation de paiement Madagascar. Aloha azavo zay. Isan'ny fipetratakiny banky iraisam-pirenena amoahana ny famatsim-bola zato tapitrisa $, io ny fandaniana ny volavolana fehezan-dalàna mikasika ny arenan-kibon'tany na ny code minier izay tokony ho laniny sy olom-bavam-bahoaka sy ny loholona mandritra ity fivoriana ara-potoana ny parlemanta ity hoy Serge Zafmaovo. Mbola misy andininy tsy mahafapo ny banky iraisam-pirenena nefa hoy izy ao anatin'ny volavolan-dalàna io. Misy texte fondamental anankiray manko hiditra ao anatin'io antemeram-pirenena io. Io texte io zay azadino fa conditionnalité any aide budgétaire atsika le $100 millions avy any amin'ny Union européenne azafady $100 millions avy any amin'ny Banque mondiale de
hoe tsy maintsy ampidirina ao amin'ny antemeram-pirenena ny lalàna projet de loi mikasika ny code minier zany hoe efa tafiditra zany io zao fa za zany miteny hoe tsy voatery ho lany ao io code minier io satria misy disposition manahirana ny zaro banque mondiale araka ny fantatro. Isan'io aloha amin'ny famatsim-bola $100 avy amin'ny banky irisampirenena io ny volan'ireo mpandrarana nanao lalana tao anatin'ny fer ka tsy mbola voaloha sy ny fanonerana ny edrana ny TVA n'ireo orinasa fakab raha ity afatra ny paritaka teny amin'ny tamazotra tserasera ity. Tsy mbola nisy teto amin'ny tantaram-pirenena ny fanjakana napidina karaman'ny mpiasa izany hoy sy teny Irandriana Solonyaiko nandritra ny miavatory tao Marivoay Androany. Nanamafy ity solombavambahoaka ny toliara voalohany ity fa bankiropitra tsy manam-bola intsony ny fanjakana malagasy amin'izao. Ny antso ny fanjakana andiso io vaovao io moa isy teny Irandriana Solonyaiko Androany. Mitatra ny vaovao makasika izay Tojo Rabefatra sy Andre Rabesaotra. Maeno ai koa ny Prime Minister, maeno ai ny gouvernement rehetra fa ambarana eto Androany fahity fanjakana tsisy vola stony fanjakana gazety koa amaray fa diso volano sy teny Radiana Solonyaiko fa mandainga ao gazety amaray fahity tsy misy jala hoy zahay baka timoano hoe pataloha mipoapoaky posy loaky mbotsy nisy tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny tantaran'ny firenena ny fanjakana ray na gouvernemanta ray na mpihena karama. Lasa 8 sy 3 sy 4 ariary ny kajin'ny karama farany ambany amin'ity taona 13 sy 4 ity taoriny tatry ny fiaonan'ireo vondrony orinasa tsy miankina tamin'ny filoham-pirenena ny zoma 12 aprily lasa teo raha ny nambarany confédération ny mpiasa eto Madagasikara na ny CTM Androany. Tsy misy intsony mantsy ny fanampiana azo ny fanjakana omena ny orinasa amin'izao fotoana izao amin'ny fampiakarakarama ho 5 sy 4 ariary raha ny fanazavany ny CTM ihany. Ny orinasa no tena mizaka ny fahabangan'ny fistahan'ny fanjakana amin'ny fanampiana io manomboka izao ka mampiaia ny mpiasa izany hoy ny CTM. Izay nilaza ihany koa fa mety ho banga hatrany amin'ny fampiatona ny mpiasa mety tonga ny amin'ny fampiatona ny mpiasa na ho chômage teknika ny fanapa-kevitra ho hatrany ny CTM. Nonsirana Evson sy tokony anarandrianjatofo. Nianga tamin'ny didim-panjakana 12 sy 4 arivo tsipika 14 sy 900 izay nametraka ny karama farany ambany ho 5 sy 4 ariary ny fanapa-kevitra noho ny olan'ireo sehatra tsy miankina tamin'ny fandalovan'ny Covid sy ny adiny Ukraine sy Russia raha ny fanazavana azo Androany. Tao anatin'ny didim-panjakana io no ny fanarahany fanjakana malagasy sy ny sehatra tsy miankina fa anampy ny orinasa ny fanjakana malagasy amin'ny famenona ny karama farany ambany 5 sy 4 ariary io ka nametraka ny SME ho 7 arivo sy 1 sy 4 ariary tamin'izany. Manana olana arabola ka tsy afaka anampy ireo sehatra tsy miankina ireo indray nefa ny fitondram-panjakana raha ny nomariny tamin'ny tatra azon'ny CTM taoriny fiaonana farany teo amin'ny vondrony orinasa tsy miankina sy ny filoham-pirenena ny 20 aprily lasa teo ka notapahana fa ny fifanarana teo amin'ny vondrony orinasa sy ny vondrony syndikan'ny mpiasa no ampiarina manomboka amin'ny taona 13 sy 4 arivo ity ka oferana 7 arivo sy 3 sy 4 ariary ny karama farany ambany. Sy tokony ho latsaka ny 5 sy 4 ariary nefa ny karama rasin'ny mpiasa ka ny orinasa no samy mikajy ny amenona ny karama io ho 5 sy 4 ariary amin'ny alalan'ny prime sy ny heure supplémentaire na ny ora fanampiny raha araka io fanapahan-kevitra io ihany. Tsy misy fanampiana azo fanjakana omena zany hatramin'izao mandrapivoaka ny fanampiana avy amin'ny banque mondiale tsy azo zaina hoe tohana ho an'ny teti-bola-panjakana na le hoe appui budgétaire mitetiny eo amin'ny 100 tapitrisa ariary io zany io fanampiana io dollar dia raha ny valiteny azo zany le hoe tsy misy zany aloha fanampiana omen'ny fanjakana
amin'le hoe fampiakarakarama 250 000 ariary. Ny fanarana zany dia hoe ny eken'ny fitondram-panjakana zany hoe ny karama farany ambany kajina zany ao anatin'ilay izy dia 230 000 ariary eo. Fanampiana moa zany ny fanjakana anazy zahatry ny isoranazy fa somary manahirana fotsiny zany mieritreritra azy dia hoe amin'ny andro mahasarotra zany ianao no manaran'le fanampiana dia eo no sahirana na ny sain'ny mpiasa na ny sain'ny orinasa ao anatin'ilay izy. Miahiahy amin'ny mety fiatraikany fanapahan-kevitra vaovao io amin'ny mpiasa araka izany ny confédération mpiasa eto Madagasikara raha sanatria tsy ho vitan'ny orinasa intsony ny baby an'io fahampangana io. Ny inona no fiatraikany ao anatin'ilay izy ngamba hoe ny orinasa zany aloha mizaka n'izay banga navelan'ny fanjakana tamin'ny fanampiana nataon'izay izany hoe ny orinasa zany no misolo vaky any akalana tamin'ny fisitan'ny fanjakana amin'ny fanampiana eo. Ny fiatraikany anankiray zany dia hoe atraiza ny fanjakan'ny orinasa n'izay fanampiana tsy noheveriny aloha akory anatin'izay. Io zany mety misy fetrany any zay ary ny manahirana ka raha hoe tsy zakan'le orinasa zay dia tsy maintsy miditra any amin'ny chômage technique angamba aloha mety tolalana le amin'ny voalohany indrindra dia rehefa avy eo miditra makany amin'ny fampianana anisan'ny mpiasa ao anatin'ny toeram-piasana. Diso fanantenana ny confédération mpiasa raha tokony nanantena ny sy ny fampiakarakarama araka ny tokony ho izy vokatry ny fahasairanana ny lafiny toe-karena ho iatrany ny mpandrina nasionaly ny CDM. Manampitrotraka an'izany ho izy ny fisian'ireo orinasa tsy ara-dalàna izay mitango fotsiny izosotrahan'ireo orinasa mijoro ara-dalàna. Ny tena olana ara-toe-karena dia hoe kely loatra zany ilay tena hoe orinasa na fandrarana ao anatiny sy atsara-dalàna sy manara-penitra. Izany hoe tena raha folo isan-jato zany secteur formel azo zaina hoe ireo zany no tena mivesatra ny hetra ny fampandehanana raha-mpanjakana ny kojakoja rehetra tokony hampandrosoana ny firenena fa le 9 isan-jato zay ny amin'ny secteur informel dia azo zaina hoe ohatran'ny miandro mahazo fotsiny zany tsy petrapotsiny tazapotsiny andro secteur informel ireo aminay zany zay tena zava-dehibe hoe ary tokony isy fitraonandomboka kasy an'izay fanitarana ny secteur formel zay zany fa tsy hoe lasa ny secteur informel indray milasa mahazovana eto amin'ny fiarikareto Madagasikara. Ny janoary 2024 teo no nanomboka niatra io fanapahan-kevitra vaovao io saingy miankina amin'ny fifanarahany rotota kosa ho ny CDM. Tokony handray ny rappel araka izany ny mpiasa amin'ity volana mety na ny volana zona farafahatarany amin'ilay didy fampiarana. Banga 10,000 ariary ny vola ao anatin'ny kaontin'ny mpianatra iray nakavasim-pianarana ho an'ny androany tao amin'ny fakulten'ny fianarana Opitsabo raha ny fijoroana vavolombelona nataony. Misy amin'ireo mpianatra ihany koa no manjavona tsy ao anatin'ny kaontin'ny mpianatra ny vasim-pianarana rehefa alaina ho ihany izy ireo. Tsy tomombana araka ny tokony ho izy araka izany ny fandoavana ny vasim-pianarana ho an'ny mpianatra ka mitaky ny amerenana amin'ny laony ny fandoavana ny vasim-pianarana ho raisin'ny université Antanana ny mpianatra androany. Nansira 900 tokony ena Randrenja Tofo. Ny 20 aprily lasa teo no tokony efa nandeha ny fizarana ny vasim-pianarana ho an'ireto mpianatra Mpisabo eny Akatso sainga nahemitra ho an'ny androany indray raha ny nambaran'ny mpianatra. Efa tamin'ny 10 maraina ihany koa vao nisokatra ny fizarana ny vasim-pianarana androany raha tamin'ny 8 no fotoana ny fanomezana ho iatrany ireo mpianatra. Tsy tomombana ihany koa nefa ny fizarana ny vasim-pianarana ho ity mpianatra iray ity. Misy manjavona ny bourse 3 volana 2 volana efa manalina ne zany efa makaiza ary le volanay tonga any amin'ny poste zay lazaina fa hoe mandeha any ary amin'ny anina ary tonga any zay averina hoe any amin'ny poste avy indray misy miteny hoe efa ramany efa very ozy zany efa manalina efa mandapitra izy zany vola lazaina efa very zany raha ohatra ka hoe hitatambatambatra misy manodikodom-bola zany ao ve sa hoe ahoana tena tsy hainay hoe ahoana fa misy ankizy mahatonga any amin'ny telefonany any message hoe nangalana 10,000 ny volany nefa izy matory eo ambony fandriana sécurisé ve ty mila amboarina kely kosa angamba. Ho an'ity mpianatra hafa ity kosa dia tsy hita tao anatin'ny rindram-baiko akory ny laharan'ny compteny rehefa aka ny vasim-pianarana izy androany ka voatery ny verimaina raha nambarany. Nahazo le numéro de compte tia nomeny zareo dia rehefa nijerena le izy dia introuvable le izy dia niteny zareo hoe rapitso
dia zavatra sosiako efa marina ankizy noatra zany a vezivezy fotsiny fa tsy azo akory le bourse nefa le bourse efa le 5 mois plus équipement le bourse introuvable le izy ao anatin'le dossier an'le ao anatin'le listany zareo nefa zareo nanome an'ity numéro de compte ity dia eo amin'izay tsy azony hoe izy le tompony andraikitra tokony anatonana dia nefa le olana teo aloha nefa nisy ankizy maromaro teo aloha mbola tsy voavavy foana hatramin'izao le mikasika le bourse 5e 6e mois. Mitaky ny amerenana ny fanomboavana ny vatsim-pianarana toy ny teo aloha araka izany ireto mpianatra ireto raha ny antsoavina taony. Zavatra mampalahelo le izy zavatra mahasorenanay koa le izy satria zavatra fampanantenana pokaty foana ve ny arosinareo anay rovina vao tonga saina hoe mba hampandroso an'ity zavatra ity fa lasa ohatrany hoe zay no be saina lasa zay no ohatrany hoe tia grevy rehefa hitaky ny zavatra zoanay zay nefa fampanantenana azonay tsy mifandraika amin'ny zavatra ataony zareo ka eto zay dia mangataka hoe aleo mba izay anatsafidy aleo mba faculté anay ihany no mizara bourse anay aleo hialan'ny portra rehefa andefa taratasy ihany ny ainy dia aleo zay ihany ny ataony aleo tsy zara bourse ho anay satria be dia be mpianatra mijaly tsy mandray an'le vola tsy misitraka le izy ary tsisy miraharaha le izy. Misy sady manjato sy arivo ny mpianatra misitraka ny vatsim-pianarana ho an'ny androany io ka saika ny 200 teo eo no nanana olana tamin'ny fizarana ny vatsim-pianarana ao anatin'ny fakulté ny mpisabo ho ny fanampanazavana avy amin'ny ireto solitena ny mpianatra ireto. Vahiny fandarana ny fitety zoro anio alarobia fahatelo ny volana May taona 3 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny 6 alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamato Randi Tony mpanao gazety iresaresaka mahakasika ny andro ny telme sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagascar. Fa eo ihany koa ny fiainam-pirenena sy ny raharamafana eto amintsika. Anasananao ary naraka izany. Araka izany dia irandidonino vahiny gasikara fenosoa arahinao riny zao fampahalalam-baovao izao fa ho toizantsika kosa ny antsipriam-baovao. Tia miseho ampahibe maso ny fanekeny ny maharafim-panjakana ny antenimieram-pirenena ny vondrona iraisam-pirenena tamin'ireny fanatriana ny fanokafana ny fitaom-pivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena omaly ireny hoy José Andrian Wilson ministry ny fambolena nandritra ny fitondrana amiraly tamin'ny Repoblika faharoa. Tia-mpita hafatra amin'ireo rafim-panjakana izay efa notsidihany ihany koa ny vondrona iraisam-pirenena toy ny filohan'ny pirenena ny ministry ny atitany sy ny seni ary ny antenimieram-pirenena fa izy ireo no tompondraraha amin'izay fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto amin'ny firenena mikasika ny fividianana. Misy milaza fa mihodinkodina any mantsy ny tolo-dalàna na ny volavolan-dalàna ho fanavaozana ny lalam-pividianana hoy José Andrian Wilson. Mitatra ny vaovao mahakasika izay nomena Ravaovony sy Ianjara Kotonorainy. Tsy mbola nisy fahatsiarovana teo amin'ny tantaram-pirenena ny nisy solitena ny vondrona iraisam-pirenena ny aran'ny rona nanatrika ny fanokafan'ny fivoriana antenimieram-pirenena toy ny niseho ny talata 2 May José Andrian Wilson na i José Kely ministra tamin'ny fitondrany amiral Didier Ratsiraka. Tsy tokony hataitra nefa izany hoy izy satria asany maso ivova iny ny manara-maso ny toe-javatra misy eo amin'ny firenena iasany. Tsorona aloha fa tsy mahazatra hoe fisokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimera misy corps diplomatique manatrika. Za aloha manokana tsy mbola nahita an'izany hatramin'izay nananarahako ny politika kanefa rehefa tinihina le izy tsy dia misy hoe zavatra mamoetra akory satria ohatrany hoe anatin'ny asany zareo zany asany manara-maso asan'ny ambassadeur ny manara-maso ny toe-javatra amin'ny tany zay ny iasany manara-maso izy mijery ny fivoaran-javatra ary mitatitra an'izany any amin'ny olona naniraka azy mba hahafahan'ny olona io mikarakara ny zavatra tokony ataon'le firenena. Manazava io fahatongavan'ny solitenany maso ivova iny nanatrika ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena ihany koa ny mahatao mpifidianana ny taona 2022 ity hoy José Andrian Wilson. Ny vondrona iraisam-pirenena raha teo hoy izy no mpamatsy volan'ny fifidianana eto Madagasikara. Le tao mpifidianana angamba natongavany tao itsika tokony tsy ho tezitra amin'izany raha fiverako azy satria fanomezan-danja raha fampanjakana malagasy solitenantsika leny ao fanomezan-danja zany zo miseho ao tsy tokony ho tezitra amin'izany tsika mesymesy milaza hoe manao ingérence izy n'ingérence hoe moa izy no mandoa vola na hoana tsika no afaka hiavinavina amin'izany raisiko fanomezan-danja fotsiny
ny assemblée nationale zany a ny ireo député reo a zay anamboatrana la fidiana raha toka misy zany misy tolo-dalàna momban'izany efa mandehandeha any ambanimbadika any ono ijery hoe inona ny zavapitsopitsony zany amin'ny famatsiana arabola amin'ny fividiana satria hatramin'izao mbola tsy fantatra hoe feno zany na tsy dia zany rehetra zany amiko a mety natonga azy tao a te ampiseho ampahebe maso ny faneken'ny rafi-panjakana misy eto Madagasikara ihany koa ny vondrona iraisam pirenena no sady te ampita hafatra amin'ireo rafitra ireo fa izy ireo ny tompon-draharaha amin'izay fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto amin'ny firenena mikasika ny fifidianana indrindra manoloana ny aiany amin'ny mety sy ny korotana hoy José Andriano Elson hoe to misy aiahina mety isy zavatra tsy mety iseho eto Madagasikara raha mitoy zao fiandran-drasana fijerijerena fifamalina zay manaratsy lay toejavatra zany iainantsika alohan'ny fifidianana de tonga izy tsy miafina manao diabe manatrika fivoriana rafi-panjakana anankiray fa ngamba misy ao ihany zay hoe sao misy tady masy mibetsaka ny resaka zao hoe anao transition hoe anao an'izao hoe de ny resaka zareo zany a misy rafitra io ao anatin'ny rafitra sika ny tokony mamany olana de milaza amin'ny rafi-panjakana zany hoe nareo de kenay aseho anay fa manaiky fa nareo tompony raharaha izy manatrika mandeha makany président de république manaiky koa izy fa président de république ny tompony raharaha nanatona ny ministre ny intérieur koa izy raha tsy isy fasiniseny Masuvosy soltenany Masuvosy tamin'ireo raiky ambin'ny fona saina moa no tonga nanatrika fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena ny talata 2 Mei io raha nitatra avy amin'ity androm-panjakana ity. Anaramaso akaiky ny ady hevitra mikasika ny lampividianana izay tokony andalo ao amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana ny parlemanta farany mialohan'ny fividianana izao ny vondrona iraisam-pirenena matoa tonga nanatrika ny fanokafana ny fotoam-pivoriana omaly hoy Serge Zafmaova ny anteny miram-pirenena mantso izy no raisy ny vondrona iraisam-pirenena ho arfanina momba ny demokrasia sy ny fandaniana ny lampividianana izay tokony ho avaozana feno ihany koa ny tondro na ny indicateur ny amin'ny siny korontana eto Madagasikara ka antony anamafisa ny vondrona iraisam-pirenena ny fanaraha-maso hoy hatrany Serge Zafmaova mitatra ny vaovao makasika izay nomena Ravaorivony sy Anjara Kotonorainy. Fampitana hafatra amin'ny fahefana-panatanteraka mba hanaja ny anteny miram-pirenena no azo andikana ny fanatrehan'ireo masivo vahiny ny lanonam-panokafa ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena ny talata 2 Mei lasa teo ho ny mpandinika raharah-pirenena Serge Zafmaova. Voalohany angamba anisan'izay ataontsika hoe fanasana amin'ny vatana andreo ambasady samihafa reo teo signal anankiray zany zay ho an'ny exécutif mpanatanteraka hoe ajao ary zany io antenera-pirenena io zay zany le izy amin'ny ankapobeny rehefa jerevana dika zany zay fa mieritreritra zareo hoe io antenera-pirenena io ankehitriny mety ataontsika hoe arifanina momba ny demokrasia sy ny fandaniana ny lalàna eto Madagasikara. Misy fandraisana amin'ny fividianana ao tanterahana amin'ny taonjy ihany koa anefa ny fahatongavana ireo masivo vahiny indrindra fa ny masivony Comore tao amin'ny anteny miram-pirenena hoy Serge Zafmaova. Azadino fa ny Comore ankehitriny ny président ny Union africaine na président ny Comore misy message politique daholo ambadika zay tsy neutre zany reny fa dikan'izay hoe ho izy fanaraha-maso akaiky zany ty débat ho isy amin'ny anteny miram-pirenena ty amin'ity ndray mandeha ty ary hoarahany zareo akaiky zany ny zavatra tranga ao zay ny dikany le message eny zany mazava. Isan'ny andrasana amin'ity fivoriana ity mantso izy ny fanovana ny lalam-pividianana hoy Serge Zafmaova. Misy an'le resaka koa hoe tokony hiova ny code électoral sy ny resaka CNI zaretsaretra zany angamba mahatonga ny zareo hoe tena anaraha-maso akaiky débat ho isy ao amin'ny anteny miram-pirenena. Firenena telo no arahany vondrona iraisam-pirenena maso ankehitriny ka isan'izany Madagasikara hoy Serge Zafmaova. Miahiainy amin'ny fomba fitondrana sy ny fikarakarana ny fividianana mantso izy ny vondrona iraisam-pirenena. Raha tsy diso fa misy firenena telo arahan'ireo mpamatsy ny communauté internationale ankehitriny
firenena roa tany miady, firenena fahatelo a Madagasikara. Dikan'izany zany a ho an'zareo ny indicateur isina korotana eto Madagasikara zany a fenone zany ny indicateur hoe isina korotana eto Madagasikara. Dikan'izay zany hoe zareo zany manana aya mihitsiny a fomba fitondra le famanana ny fifidianana, le resaka hoe korotana na tetezamita, korotana ny tranga raha misy ny alabato. Ny alabato nefa amin'izao fotoana zao a misy indicateur BDP milaza fa tsy voaomana tsara fifidianana tokony atao. No ireo tsy fahatombanandreo dia tsy mbola vonona anome vola anatanterahana ny fifidianana hatreto ny vondrona iraisam-pirenena hoy Serge Zafimahova. Azadino a 147 millions de dollars raha tsy diso a nameny communauté internationale nanaovana fifidianana farany tamin'ny 2024. Amtiry zareo a tsy vonona ame vola, misy dikany ane zany e. Dikan'izany hoe tsy feno ny fepetra isina fifidianana milamina. Nanamafy moa i Serge Zafimahova fa samy tokony ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Nogazan'ny mpitandro filaminana Androany ny fiara Mazda izay nanantanteraka ny fanentanana mihodidina ny tanàna ny Marovoay tamin'ny alalan'ny antsoantso na ny sonomobile. Navezivezy tamin'ny mpitandro filaminana io fiara io ary tsy nomena ny miava toratra amin'ny farany raha ny vaovao azo avy any an-toerany. Rakitra mpitandro filaminana ihany koa nanerina ny tanàna ny Marovoay izay nafarana avy any Mahajanga saingy namela malalaka ny fanatanterahana ny hetsika ihany raha ny vaovao azo hatrany. Tojo Rabefaritra sy Andry Rabesaotra. Tamin'ny 3 ora sasany no nigadona tao Marovoay ny délégation nitondra ireo solombavambahoaka ao anatin'ny miavatoro izay tarihany sitendry ariana solonyaiko Androany. Tany amin'ny 3 kilometatra tsy hatongavana ny Marovoay tamin'ny tanàna no nisy ireo olona nitsena ny délégation ary niaraka tamin'izany ny mpitandro filaminana. Tao anatin'ny fihodinana ny tanàna ny Marovoay izay nitanterahiny ny sitendry ariana solonyaiko sy ireo solombavambahoaka niaraka taminy ihany koa no ny fanenan'izy ireo tamin'ny mpikatroka TGV izay nanao hetsika tao an-toerana. Ny aloha ity fionana tamin'ny vahoaka nataon'ny solombavambahoaka ao amin'ny miavatoro ny tolakandro teo tao Marovoay ity nisy ny fanentanana ny mponina tamin'ny alalan'ny fiara izay nihodidina ny tanàna saingy nogazan'ny mpitandro filaminana io fiara io raha ny vaovao azo tany an-toerana. Navezivezy teny amin'ny zandary sy teny amin'ny polisy ary ny district io fiara sy fitaovana io ka tsy navokatra amin'ny farany. Olona 3 niaraka tamin'io sonomobile io ihany koa no tsy navela hivoaka tao anaty fiara na dia efa nanomboka aza ny miavatoro tao amin'ny espace site Marovoay. Ny solombavambahoaka tao anatin'ny kabary nataony no nanambaran'izy ireo fa nanisy sakatsakana na natao andro izay tsy nahasakana ny fionan'ny solombavambahoaka tamin'ny vahoaka tao Marovoay izany. Ireo zandary, ireo polisy, ireo dia tsy natao hery famoretana fa natao hery hiaro ny vahoaka sy ny fanana. Azavadika ny rasa. Marisa tsy mary. Zao a maheny zahay. Olona nany tamtam dia napidirina agne amin'ny violon. Nanao ny fanavana tamtam matombo plasy tomboky vavy zo ho an'ny vahoaka malagasy. Zo fe famina formalité manaja ny formalité fanatahana ary nanao izahay ireo komity nanao fanatahana tonga tany amin'ny chef district ny teny hoe soniafy ny maire aloha zay vao soniafy marina zany lalàna kanefa hatram'izao dia tsy nanao soni monsieur le maire. Hatramin'ny fotoanany farana ny miavatoro rakotra mpitandro filaminana tao Marovoay izay nafarana avy any Mahajanga raha ny vaovao azo hatrany.
Mampanantena foana ny filoham-pirenena, izay no antony ilazana fa avandy foana no maro hoy siteny irandriana Solonyaiko androany. 13 taona taty aoriany ny kabary nataony filoham-pirenena tao Marovoay raha ny Nomariny, sy mbola nisy tanteraka izany ho an'ny tao an-toerana. I Marovoay no nanohiza ny siteny irandriana Solonyaiko sy ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny miavatoro any amin'ny faritany Mahajanga. Ny antsiprian'izay hoetiny Tozy Rabefatra sy Andry Rabesaotra. Betsaka loatra ny fampanantenana natao amin'ny fitondrana kanefa tsy nisy tanteraka hoy siteny irandriana Solonyaiko tao Marovoay ny hariva teo. 4 Oktobra 2014 hoy siteny irandriana Solonyaiko no nisy ny fampanantenana saingy tsy tanteraka ho an'ny Marovoay. Lafa lahinga io lava mare mahafaty. Hoy zahay baka atimo any hoe lafa vandy io mare loatsy tsatsy amin'izay. Tamin'ny 8 Oktobre 2010 tonga teto Andriamatoa Filoha Anja Rajoelina. Hamboariko ny toajano iaby. Hataoko mi-exporte vary any ivelany voemary. Marovoay ny kabariny tamin'ny 8 Oktobre 2010. 13 taona taty aorina tamin'ny 11 Février 2023 tsy lasa ny exporte vary ny vahoaka teto fa lasa ny fahanana riz cantonné. Nangataka tsodrano tamin'ny iray aman-dreny tao Marovoay siteny irandriana Solonyaiko androany nandritra ny fandalovany tao Marovoay. Io fotoana io ihany koa izay nampisehoany ireo solombavambahoaka 12 miaraka amin'ny siteny irandriana Solonyaiko ao anatin'ny miavatoro ny fampihavanana eo amin'ny samy malagasy. Fa ny antso any siteny irandriana Solonyaiko mba hirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena ny solombavambahoaka ny Faradofay Perle Bien-Aimé Zafinandro androany tao Marovoay nandritra ny miavatoro tany an-toerana. Ny fitsinjaram-pahefana izay voizy ny siteny irandriana Solonyaiko ihany hoy izy no ahafahana mampandroso ny komuna rehetra manerina ny Madagasikara. Efa hita tao anatin'izay fotoana ny tantana ny firenena izay fa tsy manana traikefa ampandroso ny Madagasikara ny mpitondra amin'izao ho etrany ity solombavambahoaka ny Faradofay ity. Tozy Rabefatra sy Andry Rabesaotra hatrany. Tsy mijery lahara-pamehan'ny vahoaka ny Marovoay ny mpitondra satria dia simba avokoa na ny fambolena na ny lalana ho ny solombavambahoaka Perle Bien-Aimé Zafinandro nandritra ny miavatoro tany Marovoay androany. Vao mity sy mandeha aty ny lala tompoko rasy. Vao avy Marovoay ny raha hita na ny lakan-drano tokony hamahan'ireo vatanimbary aby reo sy vita. Ny tanànan'ny Marovoay hitasika maloto sy misy mpikarakara. Ampy izay ny fotoana nomenany izao fitondrana izao hoy Perle Zafinandro. Sesia resaky maro sasy fa na ny fahitanan'izay avao da heriko etondraiky. Zao fitondra zao fitondra tsy mahafantatry ny lahara-pahameha hataony amin'ny vahoaky. Hanao ve mahita toera fa io mpamokatry vary hatramin'izay da tsy mba misy anareo miagna sao mahafantatry hoe tokony hataosika lahara-pahamehana ny famasia rano an'io tany io hamahana ny eron'ny Madagasikara ny vary vokasy aminazy. Matosy mahay an'izay tsy manatraikefa hitondra firenena. Dikan'izay fa mitody doha sika tsy any chance na mesika chance ireo sy ny haindreo nangalaky chance na mesika anandreo vita amin'izay. Miangavy any siteny randriana Solonyaiko anarina ny Madagasikara noho izany ny solombavambahoaka ny Faradofay Perle Zafinandro. Miangavy anao zahay ka
misanasanasazy tompokanao hilasaky ho filoham-pirenena fa io politiky tianao atao fitsinjaram-pahefanay fotony io avao ny fanafody ho an'i Madagasikara hisian'ny fampandrosoa isaky ny kominy eran'i Madagasikara. Meo zahay ny tapaziro miera maisiky isanandro eran'i Madagasikara. Solombava-mahoaka vehivavy tokana miaraka amin'ireo solombava-mahoaka ao anatin'ny miavatory moa i Perla Bien-Aimée Zafinandro. Lafomba vao hafa kosa indray ny antsony ametrahana n'ireo lalàna rehetra mety ahafahana miaro na ny mpanao gazety na ny mpampanehy lakolosy ny solotena maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara Issa Sanogo Androany. Fotoana tokony ametrahana ny mpanao gazety ny mahamaty anazy amin'ny famoahana vaovao marina sy marim-potitra ny fivoarany tambazotra serasera indrindra amin'izao fotoam-pividianana izao. Tamin'ny alalan'ny Lobariandas no nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety Androany. Mendrika zafindratsima sy nambina ravelo arsan. Iankina ny fiatrehan'i Madagasikara fifidianana amin'ity taona ity ny asa fanaovan-gazety ho ny solotena maharitra ny firenena mikambana Issa Sanogo tao anatin'ny lahateny nandritra ny lanonana fanokafana ny Lobariandas momba ny fahalalahany asa fanaovan-gazety Androany. Nous sommes dans une année électorale, une période cruciale pour protéger la liberté d'expression, lutter contre les fausses nouvelles et les discours de haine qui malheureusement prolifèrent notamment sur l'Internet et les médias sociaux. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à utiliser ce formidable outil de communication et de partage d'informations avec responsabilité, professionnalisme et respect des règles d'éthique et de déontologie, parce que le public que nous sommes a besoin d'informations vraies, recoupées, venant de sources fiables et vérifiables. Ny antso any amin'ny arovana ny mpampanehy lakolosy eto Madagasikara ihany koa ny solotena maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara Issa Sanogo Androany. Je pense qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte, si tant est que les lanceurs d'alerte contribuent à apporter la vérité dans la société. Alors je pense que tout ce qui permet de réguler la société, tout ce qui permet de réguler l'information, pour que l'information puisse servir à véhiculer tout ce qui va dans le sens de respecter les droits humains, tout ce qui va dans le sens de contribuer au développement de Madagascar, toutes ces lois qui peuvent contribuer à améliorer la situation sont les bienvenues. Que ce soit des lois qui permettent aux journalistes, aux lanceurs d'alerte, aux professionnels des médias de bien faire leur travail, nous appelons à ce que ces lois qui contribuent à améliorer la situation soient mises en place pour faciliter le travail de tout un chacun. Bolaolana tena hitarenany ireo mpanao gazety nefa ny fahazom-baovao eo amin'ireo loharanom-baovao anatin'ny fitondrana amin'izao ho ny filohan'ny olavitra ny mpanao gazety. Tsapa fa mikatona loharanom-baovao sasatsasany eo amin'ny fanomezana vaovao an'ny mpanao gazety tato ato izay. Indrindra ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana. Tatitry ny mpanao gazety ampitaina aty amin'ny Brown OGM. Rehefa tonga izay fandrirarana izay hoe tsy afaka miteny izay mametraka taratasy fangatahana lalana dia ho antsonay. Manana zo hahazo ireo loharanom-baovao rehetra ny mpanao gazety ny lalàna. Fampisitrahana ny zon'olombelona miainga avy amin'ny fanalahany fanehoan-kevitra sy ny asa fanaovan-gazety moa no lohahevitra ho an'ity andro ny 3 Mey nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahanalahany ny asa fanaovan-gazety ity. Ny gazety Tritra, ny gazety La Dépêche, en RTV sy radio, ireo no gazety sy hainao manjery ny katona nandritra ity fitondrany ny Flo Andrazoelina ity, ankoatra ny La Gazette de la Grande Île vao nigazana ny fitaovany ny farany volana martsa lasa teo hoy ny mpanao gazety mpamakafaka politika ary Fidy Ramanandraibe Androany. Lasa mandeha ila ho izy ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara, indrindra taoriny ny fanagadrana ireo mpanao gazety mahasamy teny mahizy. Raha matahora ho an'ny mpanao gazety hafa mantsy ireny fanagadrana mpanao gazety ireny na inona mbara fa antony hoy ary Fidy Ramanandraibe. Mitatra ny vaovao mahakasika izay. Mendrika razafina tsima sy nomena nambina ravelo arsan.
Niemtra ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara hatramin'ny nipetrahan'izao fitondrana izao ho ny mpanao gazety mpanao famakafakana Arfidy Ramanandraibe androany. Tao anatin'ny vanim-potoana nitondran'ity fitondram-panjakana ity dia be da be ny malagasy voasazy. Inona moa zay teny antsika hoe be da be ny malagasy voasazy zay? Satria ny antony dia izao be da be reo ainao manjery nakatona na idy ka izay ve le antsoina hoe malalaka ny fahafahana eto Madagasikara eto. Ankoatran'ny La Gazette de la Grande Île izay vao nikatona noho ny fanageazana ny fitaovany dia betsaka ireo gazety sy hainao manjery hafa nakatona nandritra ity fitondrana ity hoy Arfidy Ramanandraibe. Tsy andray ohatra be da be fa nahitaka amintsika zareo gazety tritra zany lasa ny tritra dia lasa any zany la dépêche lasa la dépêche dia lasa any zany ny faraparany teo nisy zareo on air radio zany faraparany teo nisy La Gazette de la Grande Île ny dénominateur commun na ny zavatra itovizana zany retsaka asa gazety rehetra zany na radio na télé dia tsotra fotsiny na asany tena nylazany tena marina teto Madagasikara teto ka mivimbio tsy nivilivily fa tonga dia nahitsy pa lasa mandeha ila sisany asa fanaovana gazety eto Madagasikara hoy Arfidy Ramanandraibe taorian'ny fanagadrany ireo mpanao gazety mahasamy teny mahizy. Depuis nanomboka tamin'ireny fanakatonana famonjana mpanao gazety famonjana tompony orinasana mpanao gazety fanakatonana ny gazety ainao manjery reny dia lasa mandeha sens unique amintsika ny teny zao juste mpanao gazety vitivity sisa no masaky miresaka milaza marina masaky ny teny. Raha matahora atao mpanao gazety mantsy ny fanagadrana atao amin'ny mpanao gazety iray hoy Arfidy Ramanandraibe. Rehefa misy fanakatonana gazety anankiray na famonjana mpanao gazety anankiray na inona ambara ho antony inona ambara ho antony dia sady manasazy an'le vahoaka mpiaina mpanaraka n'iny aino manjery iny izay zavatra izay no en même temps raha matahora atao amin'ny mpanao gazety ary zay indrindra le teneko anareo hoe manasarotra ny asa fanaova gazety ilay situation misy amintsika miteny zao manasarotra le asa satria na ny mpanao gazety manana vaovao te hamoaka vaovao ho an'ny daholo be arany tsy masaka zany. Niemtra laharana telo niotrany tamin'ny taona 2024 moa laharany Madagasikara amin'ny fanajanany fahalalan'ny asa fanaovana gazety raha nitatitra ny Reporters sans frontières tamin'ity taon'ity. Lasa laharana faraiky amin'ny zato tamin'ireo firenena 20 mantsy isika raha toka 9 tamin'ireo firenena 20 tamin'ny taona 2024. Manameloka ny endrika fandrahonana sy herisetra rehetra atao amin'ny mpanao gazety ary manohana ireo matianina amin'ny hainao manjery tandindomindoza amin'ny alalan'ny iraka izay ampanaovina azy amin'ny mahampiaro fatratra ny fahalalahana maneho hevitra ny vondrona Europeana raha ny fanambarana navoakan'izy ireo androany telome izay nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety. Manana zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra ka ao anatin'izany ny zo tsy ho voaelingelina amin'ny heviny sy ny zo ikasaka sy ahazo ary izara vaovao sy hevitra na inona amin'ny olona rehetra ny mpanao gazety raha io fanambarana iraisam-pirenena natao ny vondrona Europeana io. Ilaina amin'ny demokrasia matanjaka ny fahaleovantena ny asa fanaovana gazety araka ny ambaran'izy ireo tandindomindoza mantsy ankehitriny ny fahalalahana ny asa fanaovana gazety ary any amin'ny ankamaroany ny firenena rehetra maneran-tany araka io ambarany vondrona Europeana io ka nanaovan'izy ireo ny fanambarana androany. Voambara tao anatin'izany ihany koa androany fa isan'ny mitondra faisana ny mpanao gazety vehivavy maneran-tany izay misy ireo hiara ny ramatahora sy ny tsindry ary ny fandrahonana maro samihafa izay miseho amin'ny endriny maro samihafa ihany koa.
370 isanjato ny vehivavy mpanao gazety no hiara ny fandrahonana amin'ny alalan'ny interneto ny famoretana olona tao anaty ny mari ny vondrona eropeanina tamin'izany fa tamin'ity taona ity no tena besaka ny famonjana vehivavy mpanao gazety maneran-tany. Lafim-baovao hafa kosa indray no tazomin'ny brigady ny zandarmariam-pirenena tao Itosy nandritra ny 12 ora tao amin'ny violon ary nanaovana fanadihadiana ny mpanakanto Iona Edge izay sakaiza ny Tainsimena no ny fanaovana akanjo fanamiana mpitandro filaminana raha ny vaovao naparitaka io mpanakanto io tao anaty tamazora serasera Facebook androany. Nantsona telefona anantona ny brigady ny Itosy izy androany marainy 5 vaovao ray ny fampiantsona azy dia nanantona avy hatrany ka io ny tanana azy io ary nanaovana fanadihadiana ho ny zandarmariam-pirenena. No mariny lehibe ny zandarmariam-pirenena eto Analamanga fa tsy azo atao ny manao fanamiana mpitandro filaminana sy mivarotra azy ireny no ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana tato ato izay nahitana jiolahy manao fanamiana mpitandro filaminana ka izay no namerenana indray ny fampiasa ivana ho hatrany ny kolonel Tozora Wilson. Mendrika razavina tsy masina mina ravelo arsa. Niteraka resabe teo anivony tamazora serasera Facebook androany tontolo ny tranga izay nahavoasaringotra ny Iona Edge mpanakanto sakaizany mpanakanto Tainsimena. Ny famoahany io mpanakanto io ity sary ity izay manao fanamiana mpitandro ny filaminana ary nilazany fa nanao asa soa no niteraka ny resabe ary maro tamin'ireo mpikirake tamazora serasera izay mpisitona lakolosy no nanamparitaka izany ary nitaky ny andraisan'ny mpitandro ny filaminana fepetra. Taorin'io natsony brigady ny zandarmariam-pirenena itao sy ny mpanakanto androany maraina raha ny fampahafantarana nataony Tainsimena tao amin'ny page Facebook ny maraina teo. Zay tsy nahazo convocation tsy nahazo ino fa zay koa fa naregny antso amin'ny telefony mitady lava ary tsy ny recherchegna tsy ny samborigny na natao ino fa ny antsogna karaha olo miantso mandalo avy amin'ny poste anareo de zay tsy niambigna androany maraina fa tamin'ny malariva zay tonga de fa nandeha tamin'ny poste andro efa haly igny nandeha taty zay de koa fa navy taty amizay jorony koragna andesinareo volagnindreo le lamba nindesigny lamba io lamba io zegny lamba cadeau ndesigny tontonina Edge boka en France lamba le nataony io zegny izy mieritreritra hoe raha io tsy magnino satria le izy avy en France anareo tsy mahazo mody fa mijanogno aty ay ok de rapitso maraina magnano enquête. Androany maraina nanaovana ny fanadihadiana i Iona Edge nambarany Tainsimena nefa fa tsy mahalala ny mahafanamiana tsy azo anaovana ny akanjo io i Iona Edge no izy io fanomezana avy any ivelany ary tao anatin'izany ihany koa ity famoaham-baovao izay nataony Iona Edge taoriny ny resabe tamin'ny tamazora serasera ny aloha nanaovana fanadihadiana azy. Io tonton io nivolagna taminazy hoe io tsy magnino fa io lambany i légionnaire aty en France fa io tsy magnino rien à voir amle interdit agny Madagascar agny no nasahiany nagnano an'le lamba fa tsy hoe fananina le izy. Nambarany lehibe ny zandarmaria Analamanga androany fa tsy azo atao ary voarara ny lalàna ny fanaovana fanamiana mitovy amin'ny any mpitandro ny filaminana eto Madagasikara. Ahafahana misambotra sy hanaovana fanadihadiana avy hatrany izany ho an'izay tratra mitondra izany ho ny fanazavana. Fepetra izay nitondrany fampatsahivana taorin'ireo tranga tsy fandriam-pahalemana nahitana jiolahy nanao fanamiana mpitandro ny filaminana ho ihany lieutenant colonel Tozora Wilson. Tsy miaramila ny tsy mpitandro filaminana dia tsy tokony hanao an'ireny akanjo zay mitovitovy amin'ny akanjo miaramila moa zany araky ny voafaritry ny code pénal atsika tsy mamaritra io lalàna io hoe misy ohatra akanjo miaramila na mitafika malagasy na gendarmerie na fa rehefa akanjo mitovy amin'izay akanjo miaramila zay mitovy amin'ny fitafy miaramila na fitaovana miaramila zay dia tsy tokony ho anaovana. Ny antony reny dia resaka sécurité tsika satria amin'izao fotoana zao misy fanafiana zay manao akanjo mitovy amin'ny miaramila na tena le akanjo miaramila mihitsy ny anaovana tsy indraindray nefa izy ireny dia tsy mpitandro filaminana fa olona jiolahy manafy dia zay ny anisan'ny fepetra ray hoe tsy maintsy torohana zany le olona manao an'ireny mba hisian'izay fandriam-pahalemana zay mba hahafahana mamantatra sady hoe tsy izy ireny olona ireny. Tsy maintsy mila mangataka lalana araka izany ireo rehetra te hanao fanamiana mpitandro ny filaminana amin'ny fotoana manokana ho ny fanazavany. Fa raha misy ny te hanao an'izay
dia tokony zany mangataka alalana manokana any amin'ny manam-pahefana zay manome an'izay ry hitantsika tsindraindray misy manao spectacle mety miasonana fa manao fangatana manokana izy dia voafaritra ao anatin'izay fangatana zay le fotoana anaovany azy sy ny antony anaovany azy. Ambarany mpitandro ny filaminana ihany koa fa mahavoasazy iray volana an-tranomaizina hatramin'ny 5 taona miampy lamandy 3 hetsy hatramin'ny 7 tapitrisa ariary ny fanaovana fanamiana mpitandro ny filaminana io. No tanana nandritra ny 20 orana nomboka omaly tao amin'ny brigadiny zandary tao itao sy Ayona Edge natao famitorana. Tao amin'ny tambazora serasera no nanao fanambarana ny brigadiny Itaosy fa akariny eny amin'ny fampanoavana izy rehefa vita ny fanadihadiana tao aminy saingy androany atandro ihany dia navoaka ny zandarmaria am-pirenena ary avy hatrany dia nanao fonana pahibe maso tao amin'ny page Facebook-ny. Tsapa hoe fa diso zegny za nagnano le fitafy nagnano le lamba diso olombeloko za ty mba magnano faute tegna afloa mihitsy za tamin'le raha nandalo fa je m'excuse tegna hoe pardon avy amin'ny fo no ataoko ty tonga de pardon nareo jiaby amin'ny Facebook nanisy gaga hoe am'le publication fa mifona aminareo amin'ny Facebook ato anareo la famille azafady mama mifona zaho azafady zokiko azafady zandriko azafady koa anareo fanjakana tegna azafady. Taoriny io nanjoany Ayona Edge io nisy ihany koa ireo mpikirakira tamazora serasera namoaka ny sarin'ireo mpanakanto sy olon-tsotra na olona mitana andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay manao fanamiana mpitandro ny filaminana ary mbola mitony ady hevitra momba izany ao anatin'ny tamazora serasera. Hiditra amin'ny pejy kosa risika. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao zareo vao amin'ny MPE miarabany roa sy tonga soa amin'ny fampalalam-baovao. Miarabany Mikaela dia miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Entony rehetra ny zava-baovao entin'ny MPE any rampitso izay. Manomboka rapiso ny foire ny FEPA foire de l'élevage et de la production animale na ny tsena be ny fimimpina sy ny vokatra azo avy aminy. Rapiso fa efatra ny volana May tsy tapitra zany ka tsy amin'ny alahady fa 7 ny volana May dia izay no antony akarakoeto hanasanantsika rehetra ny tokantrano any satria maro be ny zavatra hita eny amin'ny MPE nantsana no anatanterana azy ary manomboka amin'ny valora maraina ny fivoan'ny vavahady tsy tapitra izy io raha tsy amin'ny enora arivo andiany fa 7 sika amin'izao fotoana izao dia zavatra tsara be maro be no man'ny MPE nantsana ho antsika rehetra any tokantrano any dia izay no vaovao ifampisaran'ny MPE androany. Ina moa zany tena ampiavaka n'ity hetsika ity roto ho antsika rehetra efa zatra mamonjy ny FEPA dia mahafantatra tsara hoe fampisehoana fampiratiana sy varotra ihany koa an'ireo biby karazana biby samihafa tena maro be misy andrainy hoe akoho tsy fahitantsika amin'ny andavanandro ireny ho hitany misy ihany koa le bitro goavambe ireny ho hitantsika ao anatin'ny foire avokoa izany ahitantsika karazana sakafo sy zavatra rehetra manodidina ny fiompiana fa ny tena mampiavaka azy amin'ity anjeny 7 ty dia misy le tombola ny loka azo ao anatin'io tombola io izay efa nentiko teto ihany fa overikiana ny tanànantsika rehetra ny tokantrano any anjifa izany amin'ny vidiny 9 ariary moza dia azahoantsika ny loka voalohany bie tana nosy be tana aller retour zany miaraka amin'ny hébergement mandritra ny 6 nuitée no atolotry ny MPE nansana hoan'izay maresy voatsapaka voalohany ny anarany. Ny faharoa kosa dia mahazo bon d'achat 1 million d'ariary ary ny fahatelo dia mahazo ondry matavy any faefatra fa 5 fa 6 fa 7 fa 8 fa 9 fa 10 any misy loka maro be ho zaraina foana zany hoe tsy matiantoka mihitsy tsika raha ohatra ka manjifa tapakila ny brochure tombola hatramina 10 na 100 any mbola tsy matiantoka mihitsy. dia zany tena isan'ny mampiavaka azy ankoatran'izay ihany koa misy ny formation atolotry ny MPE nansana izay efa afafantarana anay hatramin'izay moa dia raha ohatra ka misokatra anarana eny amin'ny foire ianareo mandritra an'izay efatrandro izay zany hoe manomboka rapitso hatramin'ny alahady dia miena 10,000 ariary ny saram-piofanana zany hoe raha tokony 10,003 ariary izy dia lasa 3 ariary monja. Ny resaka an'izay fiofanana izay ihany sika rojo ohatra ny ahoana ny olona tokony azo an'izay fiofanana izay sa izay olona rehetrarehetra tonga eny dia afaka manaraka an'ilay
fiofanana sa hoe misy sivana manokana hoe le olona mpiompy ihany ve no afaka mahazo tsy misy sivana fa antsika rehetra izay maniry hiditra amin'ny seritry ny matianina eo amin'ny resaky ny fiompiana misy karazany maromaro ny fiofanana amin'ny MPE misy ohatra ny kisoa trondro omby trondro ny tantely dia hitantsika eny avokoa dia ny foara no ahitantsika ny andindininy mahakasika ny izay fampiofanan'izay misy fa antsika eto Antananarivo amin'ity volana mety misy ihany koa ho antsika ny Antsirabe dia mahazo fihenam-bidy avokoa izay rehetra misokatra anarana eny amin'ny foara. Ankoatra ny bibiompy misy hafa ihany koa ve hita eny ny karazana fambolena sa hoe fiompiana ny fambolena moa dia tsy afa-misaraka amin'ny fiompiana izany hoe ao anatiny antsointsika hoe développement rural dia misy ihany koa ny resaka mahakasika ny fambolena misy ny fanjifanany sakafo misy ihany koa ny vokatra azo avy amin'ireny fiompiana ohatra hoe ny ronono ny tantely izay tena mahaliana be be dia be ianareo ny tokantrano manontany hoe misy mivarotra tantely ve eny no ahitantsika n'le tena izy le tena tsara dia misy ihany koa ireo fitaovana rehetra ampiasaina ao anatin'ny fiompiana izany hoe amidy eny avokoa hatramin'ny tracteur hatramin'ny fambolena raha dia ahitantsika an'izany avokoa ny fepa. Fanentanana rarozo atongavan'ny olona eny amin'ny foara ity. Manomboka rapitsa ny fotoanantsika fa 4 ny volana May tsy tapitra izy eo agatsy amin'ny alahady fa 7 ny volana May manomboka amin'ny 8 maraina ary hatramin'ny 9 hariva mitovy foana ny fotoana tsy mijanona zahay na amin'ny 12 hatramin'ny 2 ara fa dia misokatra foana ny vavahady arivo ariary ny sara-pidirana ao amin'ny fepa dia manentanana antsika rehetra izay liana amin'izany tsy izay mba maniry afantatra hoe ohatra ny ahoana ny fiompiana inona ny fiompiana azonay atao misy torohevitra teknika ifampizarana eny misy conférence débat ihany koa efa misy toerana ho an'ny ankizy kely ny asabotsy misy séansena zumba ataontsika eny izany hoe fanatanjahantena sy animation kely misy kilalao maro be isan-karazany ahafahantsika tsirairay miala voly tsy diso anjara ny rehetrarehetra fa na ny lahy na ny vavy na ray mpianakaviana na reny mpianakaviana na ny zanaka dia samy nomena ny anjarany avokoa ao anatin'ity fepanjiany 7 ty dia anentanana antsika rehetra ny tokantrano miandry anareo eny Nanisana ny MPE. Izany hoe hiteny daholo ve izany ny zavatra rehetra ilaina amin'ny resaka fiompiana sy ny fambolena raha arak'izay fanazavana rotsay. Izany indrindra Mikaela hitantsika eny daholo na ny fitaovana manomboka amin'ny fikarakarana ny biby ny fitaovana ny tranony na ny resaka fahasalamana fanaovana vaksiny sy ny sisa dia eny amin'ny fepano ahitantsika mahakasika an'izay rehetra izay. Torohevitra samihafa ihany koa mazava ho azy. Ankasitraha ny rojo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tsialina ity. Misaotra Mikaela dia misaotra antsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Waouh! À tout Madagascar, l'événement que vous avez tant attendu est de retour. Et oui, Shopping Joy est de retour. Pour vous satisfaire, des offres inégalées sur des produits de première qualité seront au rendez-vous. Des ventes flash, des remises allant jusqu'à 50% et même des liquidations totales sur tous les articles. Diverses animations, défilés de mode, démonstrations de danse, karaoké pour vous divertir. Rendez-vous donc du 17 au 20 mai 2023 au Grand Parking à Courdigue. Contact 038 75 676 05. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Plus d'argent sur votre compte Orange Money? Pas le temps de se déplacer? Gérez facilement votre compte bancaire depuis votre téléphone, depuis le dièse 144 dièse ou votre application Orange Money. Et profitez du partenariat d'Orange Money avec les banques BOA, Baobab, BMOI, la Société Générale. Désormais, vous pouvez aussi lier votre compte Orange Money avec votre compte SIPEM. Rendez-vous en agence de nos banques partenaires et gérez votre argent depuis votre mobile, partout et à tout moment. Orange Money. Waouh! À tout Madagascar, l'événement que vous avez tant attendu est de retour. Et oui, Shopping Joy est de retour. Pour vous satisfaire, des offres inégalées sur des produits de première qualité seront au rendez-vous. Des ventes flash, des remises allant jusqu'à 50% et même des liquidations totales sur tous les articles. Diverses animations, défilés de mode, démonstrations de danse, karaoké pour vous divertir. Rendez-vous donc du 17 au 20 mai 2023 au Grand Parking à Courdigue. Contact 038 75 676
76 05. dia izay ihany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mamy fotoanaonao amin'ny rahampitso indray fetina tompoko. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans